faly miaraba mpanaraka ny RTB Live eto Tanjombato ekara Masinda Philippe Jacques inay no hitondrany fandarana eglizinay anareo koa arao hatramin'ny farany azy. Kafaliana tsany ny namana ny ara-banatsika rehetra mpanaraka ny RTB Live eto amin'ny paroasy Masinda Philippe Jacques isika izao. Ny fiankalazana ny masina dia ny 3 Mey no andro ankalazana ny masina eto amin'ny ekara Masinda Philippe Jacques. Renivohitra ny distrika izay fondronan'ny paroasy 3 ao ny paroasy Anosimavelona, ao ny paroasy Ifaria ary ny paroasy Tanjombato moa ny renivohitra ny distrika. Eto dia toerana firenan'ny pera tokoparintany, misy lamesa 5 ny voalohany ny amin'ny 5 sasany, amin'ny 7 sasany manaraka amin'ny 7 ary amin'ny 5 sasany ariva ny alahady. Ny sabotsy ihany koa dia misy lamesa amin'ny 5 sasany ihany koa eto amin'ny paroasy. Ny toerana misy an'ny paroasy Tanjombato moa dia 7 kilometatra miaraka amin'ny renivohitra, miorina ao anatin'ny faritra Antananarivo, fivondronany Antananarivo Atsimondrano, kominina riralina Tanjombato, lalovan'ny lalam-pirenena faha-7 mihoatra ny renivohitra. Maro ny pretra tokoparintany efa nandalo teto amin'ny paroasy Tanjombato. Mariana moa dia manodididina teo amin'ny pretra 30 teo ny eo ny pretra tokoparintany efa nifandimby teto amin'ny paroasy Tanjombato. Osongadiko manokana ireto pretra ireto teo mopera finazy izay anisan'ny loharanom-toerana ny paroasy, anisan'ny nametsaka izay anarany izay hoe Masinda Philippe Jacob izay. Ankalaza ny 5 taona ny fiangonana ny paroasy Tanjombato 4 Mey 2024. Izany hoe ny tsangam-bato lehibe nataon'ny fiangonana moa dia teto voany teto ny hotely dia somary nahembotra zany. Miavaka ny fankalazana tamin'ny herintaona satria tonga teto ny son éminence Monseigneur Cardinal Désiré Tarazana, anisan'ny tsangam-bato lehibe ny fiangonana niavaka ihany zany tamin'ny taona io. Eto dia isorana manokana ny kristiana rehetra izay tsy nikely soroka tamin'ny ezaka nataon'ny fiangonana tamin'ny fanaovana an'ity hotely ity. Dia eto izahay dia misaotra an'ireo rehetra nanjay anjara raha rotiny eto ny fisaorana sy fakatelemana ho antsika ny voninahitra Andriamanitra lehibe. Ny Rome 920 tarihan'ny opera Jean Baptiste Razafisalama. Filoham-piangonana tamin'izany dia misy an'ny Andriamatoa Rainiboto Rafael izay rara tantara moa dia izy no anisan'ny loharan'ny fiangonana niezaka tamin'ny fanolorana ampahitany norenana n'izao fiangonana Italy-Masontsika izao. Dia io Rainiboto Raisalama io dia anisan'ny nandray fitenenana hoe kabary tamin'izany fotoana izany. Rehefa tome fiarany olona dia naraisana ny vahiny. Dia anisan'ny vahiny nasaina moa Victoire Somanarivo, anisan'ny olo-tsambatra amin'izao ankehitriny izao. Tao anatin'io fankalazana io dia anisan'ny teo ny atokopira izay zoro tamin'izany fotoana izany, izay atokopira atao hoe Masimbavy Cécile hotarihan'ny Victoire Somanarivo sy nampianariny hira ihany koa zany. Tsombakan'izany ihany koa ty mopera izay lazaiko ety dia Révérend Père Gabriel Navone. Nampisongadina ny mopera Gabriel Navone teto amin'ny paroasy moa dia anisan'ny fananganana ny sekoly. Nataina am-piandohana dia klasy primaire ny klasy teto fa tamin'ny 2007 sy 709 nanomboka nanangana ny klasy de 6e izy. Afaka 2 taona taty aoriana dia nanangana ny klasy de seconde ka tamin'izany fotoana izany moa dia enseignement général fa taty aoriana sy sekoly moa dia teknika na gestion professionnelle. Mpiavaka an'izany mopera Gabriel Navone zany angamba tsy nitsoviana amintsika amin'ny resaka pastoraly fa teo ny fananganana ny ankonana, izany hoe ny ABV izay hainantsika amin'izao. Rehefa nahita sosikevitra izy nanangana ny ABV dia tapa-kevitra fa hanomboka ny ankonana tamin'ny taona 2020 sy 709. Dia izay fitoam-bavaka ny amin'ny ankonana izay filohan'ny faritra no atao hoe mpitarika, efa misy olona voafanina manokana mamaky evanjely sy mitory-tena ary mopera Gabriel Navone moa no mampiofana tamin'izany fotoana izany. Taorian'izay dia reto mopera nifandimby teo i mopera Vincent Rakotovao Anastasie ary mopera Guillaume La Saint-Pierre. Tao ihany koa mopera Célestin Rabarjuel ary opera Barnabé. Anisan'ny janona ela teto i mopera Elio Sokety izay mbola velona moa izy fa noho ny fahasalamana dia mitsabo tena ny ivelany ihany. I mopera Elio dia teo amin'ny foto-drafitrasa maro ny fanampiana fananganana anisan'izany ny paroasy Ifaria, anisan'ny nanampy ny paroasy tamin'ny fananganana ny fiangonana ao
anatin'izany ihany koa ny fananganana ny sekoly maromaro teto amin'ny distrikta Tanjombato, fanatsarana ny fiangonana anatiny sy ny ivelany, dia izay no asa natao Montpellier. Dia ny taona 2024 ka hatrany amin'ny 2024 Mopera Stanislas Andrindrainy, ary amin'izao tsika amin'ny teny izao moa dia Mopera Celestin Razafindramavo no pretra tompo-paritany eto. Ny distrikta Tanjombato raha tena ampiandohana dia paroasy enina no mandravitra azy. Eo ny Ekara Katsoa, eo ny Ekara Malaza, Ekara Ifaria, Ekara Nosy-Mavelona, Ekara Soavina ary Ekara Tanjombato. Rehefa nitatra moa ny fiangonana maro ny kristianina dia nanapaka ny ray aman-dreny fa natokana ny distrika sasatsasany. Ka dia ny distrika mitokana moa zany tsy eto zanaky ny fiangonana dia ny distrika Malaza izay nikambana teo amin'ny Katsoa sy Malaza teo aloha. Tamin'ny herintaona dia paroasy Soavina dia mitokana ihany koa. Ankehitriny tsika amin'ny teny izao zany dia paroasy telo no mandrafitra ny distrika Tanjombato, dia tsy inona zany fa ny paroasy Nosy-Mavelona, paroasy Ifaria ary paroasy Tanjombato. Filakevitra pastoraly eto amin'ny paroasy Tanjombato amin'izao fotoana izao moa dia ny filo voalohany Andriamatoa Mananjara Clastre, ny lefitra voalohany dia Andriamatoa Rakotonirina Fanomezantsoa Marcelin Dieudonné, ary ny lefitra faharoa dia Ramatoa Ianotsarivo Lina. Ny paroasy Masina Filipo Zaka manokana dia misy faritra eo amin'ny 12 eo reto avy ny faritra izay mandrafitra an'izany paroasy Tanjombato zany. Eo ny faritra Avaratra, faritra Tsinanana, faritra Andrefana, faritra Atsimo, faritra Ambatomaraondrina, faritra Ambohimandroso, faritra Fiadanana, faritra Ambomanatsika, faritra Saripody, faritra Tsahasoa, faritra Tanetosoa, faritra Bemasoandro, faritra Ambotovoanjo, faritra Fiatrehana ary faritra Ambobahiny. Ny samponina eto amin'ny Tanjombato moa dia manodididina eo amin'ny 320 sy 700 sy 400 ny samponina manontolo. Dia ny isan'ny katolika moa zany dia eo amin'ny 700 sy 700 sy 3 eo zany. Dia ny vakiparitra moa na ny APV dia misy eo amin'ny 520 sy 400 eo isan'ny vakiparitra. Isan'ny mponina eto dia eo amin'ny 750 faingo 420 isan-jato eo zany isan'ny vavaka raha isan'ny mponina eto zany mbola betsaka zany ny kristianina katolika amin'ny vohitra Tanjombato ity. Makasika amin'ny paroasy amin'ny ankapobeny moa zany. Efa narahantsika tamin'ny voalohany ny zavatra rehetra fampahafantarana fiangonana sy mombamomba azy. Andao indray antsika anaraka ny ANDB mamelona ny fiangonana sy ireo andraikitra sahanina eto amin'ny diocèse izay misy anazy ary ao hatramin'ny farany azy. Resantsika mahakasika ny sorodalana sy ny liturgia, ny paroasy Tanjombato ohatran'ny paroasy rehetra dia manaraka sorodalana enina izay natiana ny diocèse moa zany. Ny voalohany an'izany mahakasika ny alahady sy ny liturgia, ary misy ihany koa ny lamesy eto isanandro manomboka talata ka hatramin'ny sabotsy tarihan'ny Mopera tompo-paritany moa. Ny mahakasika ny sakrameta moa dia maro ny ataoko hoe mandray sakrameta eto miaingana amin'ny batemy. Eto aminay dia misy ny mpampiofana isaky ny faritra mahakasika ny batemy. Filohan'ny faritra miandraikitra azy mahakasika ny fanaovana ankety makany amin'ny pretra moa zany avy eo ny afarany dia manaraka sorodalana tsara mahakasika ny rindran-dama, mahakasika ny ankety kanonika, mahakasika ny batemy. Tahaka an'izay ihany koa ny sakrameta ny fampihavanana. Nisongadina eto ny kofesy lehibe moa na sakrameta lehibe, anisan'izany ny Paka, eo ihany koa ny Krismasy misy kofesy eto izay maro ny fikambanana religiozy mifanampy sy mifanohatohana amin'ireo pretra tompo-paritany eto. Ao anatin'izany ny fikambanan'ny Saint Baptiste de Curcier izay eo amin'ny Fianomanana moa misy azy. Ao ihany koa ny fikambanan'ny religiozy Fianakaviana Masina eo amin'ny Mazorivo moa misy azy. Dia maro ireo pretra ireo mifanampy eto mifanohatohatsilavo amin'ny sakrameta lehibe. Eto ihany koa tamin'ny herintaona zao teo amin'ny 300 isa teo no mandray sakrameta amin'ny fankahirezana, zany hoe maro zany no mandray sakrameta eto kasika ny fikambanana masina. Tsoreto ny fikambanana masina tahaka ny garde d'honneur, Ave Maria, Tanora Marialy, ny MDMK sy ny FET ary ny Fanilo, ny Antily sy ny Afafy ary ny TMV, zany hoe mitsoreto amin'ny paroasy zany rehetrarehetra zany. Ary anisan'ny manao andraikitra sy mifanohatohatry lavo amin'ny asan'ny fiangonana, fanetarana fiangonana, ary ihany koa ny fanetanana mahakasika ny vavaka. Fikambanana masina mitsoreto ihany koa ny voameran'asa tahaka ny Psery Vilamesa, Justice EP, ny famondrapon'Andriamanitra, Fifakry, VMK sy ny LMK, ny chorale sy ny sehatry ny fandalipinoana ary ny mpialo, ny tendry, ny vali, ny FET, Ave Maria, LMK, voamera social sy ny sakezan'ny siminaire ary ny karismatika, vondrom-bavaka ary ny famondram-pon'Andriamanitra, ny mpizara kominio.
dia anisan'ny voamerana sambyjoro eto ihany koa eto amin'ny paroasy. Ny karismatika moa dia manao fitsoahana sakramenta masina isaky sabotsy arivo ao amin'ny masera ao amin'ny la fille de charité. Misongadina eto ihany koa, mipetraka eto ihany koa ny vovonana telo, tsy ino zany fa ny vahatra, ny tafika, ny vona. Ny mampiavaka ny district Tanjombato manokana misy an'ilay hetsika natao hoe diasty, dia be ny tanora mivavaka. Isaky ny fankalazana ny fiakaran'i Jesosy Kristy eny an-danitra moa izy io fotoana io. Dia rehefa tonga io fotoana io dia mandeha amin'ny tendrombohitra anankiray izay songadika eto Mopera Gabriel Navona moa nanao an'izay, namorona an'izay. Dia ny tapany voalohany lamesa moa natao amin'ny fotoana io. Ny tapany faharoa fifaninanana saoby ankira, fitorenan'ny evanjely ankira, dia faranana amin'ny zomba moa zany amin'io. Iarahana amin'ny tanora manokana io fotoana io, dia betsaka mihitsy ny fifaninanana ary miafarany fizarana amboara moa. Dia manjay anjara avokoa ny isa-paritra rehetra, ary maro ny tanora liana, tomefy olona ny kianja rehefa mifarana ary mivavaka ny olona satria izay moa tanja Mopera Gabriel Navona tamin'ny diabe ny tanora hoe diabe ny tanora hivavaka. Ny fanabeazana dia misy sekoly paroisialy misongadina hatrany, ny sekoly katolika amin'ny resaka fanabeazana. Tamin'ity taon'ity fotsiny ny CPE dia zato isan-jato, BPC 7,20 isan-jato, ary ny baka ray fotsiny tsy afaka moa zany, dia tsy hinany maro zany ny tahapahafahana. Sekolindro masera ihany koa eto ankilany eto, dia ao amin'ny Saint Louis de Mariaka moa zany, dia misy ny apahany voalohany ny grande section sy moyenne section ary petite section fanabeazanao. Fizarana faharoa amin'ny Saint Louis de Mariaka misy ny fampianarana ny tovolahy izay andrafitra. Tandro masera moa fa sekoly katolika ihany koa izy. Sorodalana manaraka dia ny sorodalana fadimo ny asin'Andriamanitra sy ny fiahinan'ny mpiarabelona. Eto amin'ny paroasy Tanjombato dia manampy Andriamasera eny amin'ny trano fitiavana Tongarivo ary manao hetsika manokana iarahana Andriamasera eny. Anisan'izany fanampiana azy mivantana, izany hoe manikeny mihitsy ny hery velona manampy Andriamasera amin'ny firakarakarana an'ireo semba. Ny hetsika faharoa dia manao valopy ihany koa ny kristianina ray manontolo ary manao sapito moa rehefa tonga ny andron'ny ireo semban'ireo, dia anisan'ny manampy be dia be Andriamasera amin'ny fiahinan'ireo sahiran'ireo. Dia misy ny anisan'ny tantàna miavaka eto amin'ny manodidina ny Tanjombato moa zany raha nandeha amin'ity RN 7 ity ianareo, dia misy ny sarin'ny fomason'i Jesoa. Raha miala eto amin'ny RN 7 dia akavian-dalana moa misy azy, fa raha hiditra ny RN 7 kosa dia akavanan-dalana somary akavanana. Dia nisan'izany Mopera Pulse zany no namorona azy tamin'ny 590. Dia io anisan'ny mampiavaka ny paroasy Tanjombato ihany. Resaky ny makaty ianareo dia mahita an'io sary mason'i Jesoa izay mendrika fomason'i Jesoa moa zany. Eto dia manentana antsika hery velon'ny fiangonana rehetra Tsakanavaka, zanaky ny fiangonana izay mitoeran'ity paroasy ity. Natevin-daharana amin'ny vavaka satria ny adidin'ny kristianina voalohany dia mivavaka, izay vao ny adidy ara-materialy. Misy fomba fitenena ny Ntaolo izay manao hoe ny Ntaolo tsy efa nirery ka vao mainka eglizy eo ambany fitantanan'i Kristy. Eto manao antsoavo ho antsika rehetra mba hivavaka isaky ny alahady sy isaky ny sabotsy ny lamesa izay hita amintsika eto. Dia mahitana antsika rehetra Tsakanavaka. Izay angamba ny mahakasika amin'ny paroasy Tanjombato. Eto dia hisorana satsika rehetra nanaraka an'izao fandaharana izao. Hisorako manokana ny RDB ary hisorako ihany koa ny mpanotosa ny fandaharana RDB live. Hisorantsika rehetra, hisorana ny ray aman-dren'ny fiangonana, makasitraka tompolahy, makatela tompovavy.